Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alahady maraina fa efatra ny volana febroary ity misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola nomeny tombon'andro indray ary ihany koa alohan'ny hidirantsika ao anatin'izany sy sitrahantsika ny famindrampony dia tiana izay tsara ihany mandrakariva ny manankana ny fiainantsika eo anatrihan'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainan'io ara dia hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara izay an-danitra mbola velom-pisaorana anao izay satria tratra izao maraina izao indray. Misaotra tompony amin'ny fofinaina mavela izay avy aminao. Misaotra ny amin'ny fitahinao anay manokana. Misaotra ny amin'ny fitantananao anay manokana. Zavela irery izahay fa aoka ianao hiaraka aminay izay hiara-handeha aminao ary ny herinao no herinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny fanahy mankalaza an'i Kristy ato anatiko. Ny fanahy mankalaza an'i Kristy ato anatiko. Alaina amin'ny Jaona 1:4-4 manao hoe izy ankalaza ahy fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Amen. Toy izany no nambaran'i Kristy ny asa lehibe ataon'ny fanahy masina. Mankalaza an'i Kristy ny fanahy, i Kristy no omeny voninahitra sy haja ambony indrindra ary manjary fifaliana sy firavoravoan'ny olombelona ny mpamonjy. Manao an'izany zany ao am-pon'ny olona ny fanahy masina, vokatry ny hery manova ny fahasoavan'ny fanahy masina ny fibebahana na ny fiverenana amin'Andriamanitra sy ny finoana any Kristy. Amin'ny alalan'ny fibebahana no anaovan'ny olona dingana azahoan'ny mitaratra ny endrika Kristy amin'izao tontolo izao. Ny fanahany tena, ny fanahany izay ny ainany no omeny Kristy azy ireo. Ny heriny ambony indrindra no entin'ny fanahy masina miasa ao amin'ny saina sy ny fo, mampivelatra sy mampitombo ny herin'ny reto farany fahasoavan'Andriamanitra. Ary miditra an-tsehatra manampy azy ireo amin'ny asa famonjem-panahy ny lafy toetran'Andriamanitra rehetra izay tena tonga lafatra. Tanteraka ao amin'ny Kristy izy ireo amin'ny alalan'ny fiara-miasa aminy ka na ao anatin'ny fahalemeny maha olombelona azy izy dia mahavita ny asan'ilay mahefa ny zavatra rehetra. Tokony himasoan'ny kristianina eo amin'ny fiainany mitafy an'i Kristy sy ny manao an'izay hamahafahana azy bebe kokoa hatrany. Tokony hitomby amin'ny fanafana an'i Kristy ilay ohatra ho antsika, ny zanaka lahy sy ny zanaka vavin'Andriamanitra. Aoka hibanjina isan'andro ny voninahiny sy ny fahatsarany tapitrohatra izy ireo. Engane ka ho vita batisan'ny fanahy masina tokoa isika rehetra izao ka ho voton'ny fanahy masina sy ny fanahin'Andriamanitra mandrakariva. Ia mitovy amin'ny endrika Kristy isan'andro isika araka izany ary amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika ao amin'ny fiainana dia ity ny tokony fanontaniana mipetraka. Manao hoe hanome voninahitra ny tompoko ve ity ataoko ity sa tsy hanome voninahitra azy. Voninahitra sy haja no katsahanao amin'ny fahazotoanao manao ny tsara ary ho azonao ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay izay omanin'i Kristy ho anao. Dia aoka izy mandrakariva no herentsika sy hanosika antsika ho amin'ny fahamarinana hatrany ka isan'andro dia hanavao mandrakariva ny fanoloran-tena amin'ny Kristy isika. Vavaka isika. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izay niraisinay amin'ity maraina ity izany. Mangataka aminao mba hanoverana mandrakariva ka ianao ny taritarana anay amin'izay rehetra atao mandritra n'ity tontolo andro ity. Dia aoka izany teny izany hitondra hery ho anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.